mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka etsika goavana be zay anasan'ny sekolo finoana ho antsika ponina taninarivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitoy ao anatin'ny fifoazam-panahy azadilo fa tena sitrakan'andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace mongote les trois frères andray fanambojanazy no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny sivy maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery amin'ny 12 roatandro kosa de miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany isy tenin'andriamanitra anokatra ny masom-panahinao alalanao ny lalana idiranao amin'izany fahombiazana tanteraka izany mitoy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolony fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka de samiara tonga daholo tompoko miarabatsika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy manaraka ty fandarana ity isaky ny fotoana toy izao eto amin'ny fahitalavitry ny Amité TV de miaraka aminay ianao Pasteur Odon no eto amin'ny fanolorana namana Stéphane no makaka ny sary namana Pierrot no mikirakira ny lafiny teknika ao ambadibadika ao amintsika mianakavy eny ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra de aleo atombokontsika amin'ny alalan'ny vavaka de hotohizana amin'ny fanetanana sy ny fampahafantarana ny amin'ny fotoam-bavaka ny sekoly finoana izay anasanantsika mianakavy ny alakamisy ho avy zao ity vavakantsika tompoko misaotra indrindra tompo raha mbola afaka manatanteraka zao fandarana zao zahay tsy nohony amin'ny herinay na ny fahaizanay na ny fahalalanay fa tena tsapanay hoe tombotsoa ho anay mianakavy mihitsy ny fisiny fandarana tahaka an'izao ary andraisanay fahasoavana avy aminao mino aray fa tsy diso an'izay anjara fahasoavana zay ane ny isa tokantrano ny isa mpianakaviana ny isa ambatan'olona ho voninahitry ny anaranao ireriany azoko antoka fa tahinao sady ny fandarana hatraty amin'ny fiandohany na ny fanetanana na ny Toriteny live zay ho atolotra ny reto mpijery mahafinaritra ireto hatrany amin'ny famaranana mba ametrana ianao Andriamanitra eo amin'ny seza fiandriananao satria zany no antom-pisinay mba hideranao nome voninahitra anao mankasitraka raiky io tonoko izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko fotoana goavana ary fotoana lehibe no fotoana anasanatsika amin'ity alakamisy ho avy zao ity fafolo ny volana Desambra alakamisy ao anatin'ny fotoana sekoly finoana izany ekena fa maro aminareo zay natao batisa ho atao batisa moa zany maromarina kokoa no efa niatrika fifadikanana nandritra amin'ny 3 andro mety tsy haiko na 4 alina koa na 3 alina ve sa 3 alina ihany koa ekena hoe mafimafy ny zavatra anatrianareo formation maraina formation tolakandro miatrika fotoam-bavaka ny atoandro zany rehetrarehetra zany de natao mba amola volananao ahalala ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra nefa de tsy reraka zay manasanao izay mbola hitoy anompony tompo mbola hitoy ao anatin'izay fotoana ny fifadikan'izay raha tena tsy afaka mifaditsony moa ianao tsy manino satria manomboka amin'ny 7 ora maraina de ao anatin'izay vavaka ombana fifadian-kanina izay ny sekoly finoana miaraka amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery vavaka be io mola volananao hatrany hatrany ho tonga lehilahy sy vehivavy ara-panahy lehilahy sy vehivavy matotra amin'ny famponan'Andriamanitra ary ny loha hevitsika ao anatin'ilay fotoam-bavaka amin'ny 12 atoandro de hoe mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka rahalahy sy anabavy tena fifalian'Andriamanitra ny mahitanao mahomby fifalian'Andriamanitra mahitanao tafavoaka ao anatin'ny famaranana nyity taona 20 sy 20 ity
isy fampianarana mafonja de tena mafonja ozaraiko aminao ao anatin'izay fotoana mahafinaritra izay. Tsika de miainga ato anatin'ny soratra masina foana fa hoporofoko aminao amin'ny alalan'ireo zavatra ataon'Andriamanitra na eo amina mpanompon'Andriamanitra na eo amina mpino fa tena mampitola gaga ry havana ny fiasan'Andriamanitra, mampitola gaga, mahavariana, mahavalalana rehefa Andriamanitra zay ny ampahomby amin'ny mpanompony. Ka raha nampahomby ny mpanompon'Andriamanitra hafa izy, fenao moa ve de ratsy noho izy rehetra? Fenao zany de mpanota noho izy rehetra ka tsy mendrika mba ahomby mihitsy amin'ny fiainana, tsy mendrika hita ny voninahitr'Andriamanitra. Ho amin'ny fahombiazana tanteraka no amaranantsika ity taona 24 ity ao anatin'ity volana farany ity izany miainga avy amin'ny ten'Andriamanitra sy ireo karazana inona moa zany toromarika avy amin'Andriamanitra. Ho raisitsika le toromarika de mba toronao indray mahita fahombiazana, toron'ny hafa indray mba mijery ny fahombiazanao, toron'ny hafa indray mba mijoro vavimbelona mahakasika ny fiainanao. Hoe fiainan-drano mahafinaritra fiainandre, fiaina zareo reny tena feno voninahitr'Andriamanitra, tena mateidera, fianarana ho anay mihitsy ny fiainan'izy ireny mba ho izany ene za, mba ho izany ene ianao. Isy hatrany vavaka matanjaka fanaotsika ao arinan'ny fampianarana izay iaratsika amanao, tsy hoe ho ampanovina ianao fa iaratsika amanao zany vavaka zany, satria zahay koa na de tompon'andraikitra azy de mahazo anjara ao anatin'izany fotoana zany. Ekena hoe mampahery anao zay, mampianatra anao zay, manoro lalana anao zay, mitarika anao zay, manetana anao zay fa izay koa de mahazo anjara ao anatin'izany. Ary indraindray ary havana tena hoe tsy andro mihitsy ny evin'ny fotoana tahaka zany mba ahafahana mianoka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mianatra ny sitrapon'Andriamanitra ary mampiatra zay lesona voaray tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay ary aloha no teny fampidirana sy fanetanana foy nampitaina tamintsika mianakavy tahaka ny mazatra atolotra ao anao toriteny live tamin'ny alakamisy teo mahakasika ny tantaran'ny Job izy ity inoko marimarina fa misy lesona goavana ho raisinao anatin'izany. Job ataoko teny ray mbava fotsiny, tena nanankarena izy tamin'ny voalohany ary izy nanankarena indrindra tany amin'ny zanaky ny atsinanana, tena nambinin'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izy, nasoavin'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izy. Fa zao ny fotoana izy nandalo ady, nisy fotoana izy nandalo sedra mahamay ary tena niatra amanainy zany sedra lalovany zany. Fa tao ambadik'izay rehefa nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izy, nahalala ny tokony nataony sy ny zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy izy, de naverin'Andriamanitra avy roeny ny fananany toy izay nananany taloha. Zany hoe tsara ny hafaran'ny fiainan'ny Job noho ny andohany, na de tsara zany fiandohany, tsara lavitra ny fiafarany. Tsy haiko natakatsika izany fa raha misy lehilahy tena niadana niaraka tamin'ny ankonany, niaraka tamin'ny fitahin'Andriamanitra, azo lazaina hoe ao anatina fahombiazana tanteraka, tao anatina fahombiazana tanteraka, anisan'izany Job mpanompon'Andriamanitra. Mba maniry zay mba ho izasy anao iainao anatin'izany fahombiazana tanteraka miaraka amin'Andriamanitra izany. Manarafinaritra ary ao anatin'ity fampianarana ny ten'Andriamanitra ity. Ndao ary mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka, mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Etsika goavana be zay anasan'ny sekoly finoana ho antsika ponina Antananarivo tsy misy akanavaka, mba ahafahantsika mitohy ao anatin'ny fifoazam-panahy. Azadiny fa tena sitrak'Andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka. Ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace Mongote les trois frères André Fanambojanary no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny 7 ora maraina tahaka ny mazatra, dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny mielatra ny voromahery. Amin'ny 12 taona kosa de miditra ao anatin'ny sekoly ny finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany. Isy tenin'Andriamanitra anokatra ny masom-panahinao, alalanao ny lalana idiranao amin'izany fahombiazana tanteraka izany. Mitohy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolon'ny fahombiazana
tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka de samiara tonga daholo toko na fotsiny fa fahombiazana tanteraka amin'ny lafiny rehetra raha mino ianao dia ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Andao hianatra zavatra anankiray tsika momba an'izay hoe inona ny tokony atao mba tonga atsika ahita an'izay fahombiazana tanteraka izay. Andao to amin'ny Joba no jerentsika bokin'ny Joba Joba toko 7:30 dia ny 9 ny voalohany ka hatramin'ny 9 ny faefatra. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny navalin'i Jehova an Joba. Ary teo anatin'ny tafio-drivotra Jehova dia namaly an Joba ka nanao hoe mihaino tsara ianao raha tsisy baiboly manaraka tsara ho an'izay lana baiboly. 9:4 sao iza moa izato manao izay amaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana miskina ary tahaka ny lehilahy fa anadina anao ankavaleo taizary ianao fony ananorona ny tany ambarao rainao. Joba toko 2:7 ny 9 ny voalohany. Naran'i Jesosy ny teny farany nataon'i Joba sy ny nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray. Ary Joba namaly an'i Jehova ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia milaza izay tsy fantatro aho dia zava mahagaga loatra amiko izay tsy takatra ny saiko. Mifona aminao aho mihaino fahiteny aho antany anao ka ampahafantaro. Fandrenesin'ny sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Ataovy aleloia zany. Maro amintsika izay tonga eto no ahita ny fahasoavan'Andriamanitra, ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, ahita ny fahaiza-manao an'Andriamanitra. 9:9 olo Joba koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavelinao. 9:7 ary rehefa voalazany Jehova tamin'i Joba izany teny izany dia hoko izy tamin'ny Elifaza temanita mirehitra aminao sy ny sakaizanao rolany fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoky ny filazanareo ko ankehitriny makavaditromby lafito sy ondry lafito ho anareo ary makanesa ao amin'ny Joba mpanompoko ka manatera fanatitra hodorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko no ifona ho anareo fa izy no akasitrahako. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa eto dia misy olona ankasitrahan'Andriamanitra. Ahoana ny toyany fandrao amaly anareo araka ny fahadalanareo satria tsy marina tahaka filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo dia nandeha Elifaza temanita sy Bildada soita ary Zofara namatita ka nanao arak'izay nandidiny Jehova azy. Ary Jehova dia nankasitraka ny Joba. Toy izy atsika ihany. Ary Jehova napody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy ka dia nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny izy. Toy izy aoka ihany. Dia avy ny rahalahy rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantany fahiny ka nakao aminy ary niara-ninana taminy tao amin'ny tranony ary nitsampa alahelo sady nampionina azy noho ny fahoriany rehetra izay fanahitra ny Jehova taminy ary samy nanome azy vakom-bola iray avy sy kavim-bolamena iray avy izy rehetra. 9:20 ary Jehova nytany ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany ka dia nanana ondry amanosy 7,000 amin'ny ray alina izy sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky vavy 2,000 izy. Ary nananjanaka 7 lahy sy 3 vavy koa izy
ka ny anaran'ny zoko nataony hoe jemima, ny anara manarakaraka nataony hoe kezia, ny anaran'ny faravavy kerainapoka. Ary tsy nisy vehivavy tsara tare tahaka ny zanakavaviny Joba hita teny amin'ny tany rehetra, ary nomeny ray ny lova tamin'ny anadany izy. Ndiny fainambin'ny folo farany, ary mbola velona 400 taona Joba, velona 4 taona hono izy, 400 taona tao arinan'izany, ka nahita ny zanany lahy sy ny zafiny hatramin'ny zafin-dohaliny aza, dia maty Joba rehefa tratrantitra ka ela ny ainana. Taovy aleloia, fa fahombiazana ny toy any tantara-piainanao. Tsika ry havana tsy mandany fotoana fotsiny tonga eto androany. Za dia mampahery anao ny Andriamanitra ao a, Andriamanitra tsy takatra ny saina ary manana fahaiza-manao zay tsy hanana ny fampotsampy. Ny Andriamanitra ao dia lehibe lavitra noho ny devoly. Ka raha misy olona manompo devoly ohatry ny metimety ny fiainany, ianao manompo an'Andriamanitra manoatra lavitra noho izy ireny. Amen na ve? Raha lasy anabavy. Ny Andriamanitra ao tsy mila toatoana an'izany. Andriamanitra tout-puissant izy, mahay zavatra rehetra izy. Izy ny tompo fahefana tsy any an-danitra ka aty ambony tany, manao zay tiany atao eto ambony tany izy amin'izay tiany anaovana azy. Ary tsy misy olona afaka miteny aminy hoe inona no ataonao. Tsisy afaka manontany an'izany fa zay ataony eo. Za dia mino fa raha izy no Andriamanitra ao, anao zavatra eo amin'ny fiainanao izy. Ianao nareo ty, zao mitenen'ny Eli. Nareo be dehibe ozy izy, fa aloha nareo mandeha aloha, alefaso aloha, ataovy mifanatitra reo, alefa mivadotrombola rasao, velary ny altaranareo, atsovy ny balanareo ary, dia niantso reo, oh balabala, balo, bala, sisy, fa tsy mipoka bala tamin'indray mandeha. Maraina mandra-parivany ihany, mandra-panoka ny fanatitra riva, efa nakantsy mihitsy izy nitetitetika amin'ny tenany. Elia amin'io mbola sady somary manany ihany, fo azy mafy izy fa mety matory e. Na nisy dinalehany angamba ka mila antsony izy. Sisy retsy amin'io sady mandidindidina ny tenany, manao sorona, manao pacte, fa tsy namaly bala hatramin'ny farany. Ozy Elia efa hitsidika ao arivany andro fa aloha mba hidirako amin'izay ary. Tsy misy adiny ray, tsy misy adiny roa, fa tao anatin'ny fotoana fohy. Nalahatry Elia ny altara zay efa rava, naoriny ray, ny velary ny valotrombola, ny rasainy, dia ozy izy tondray rano ozy izy io fanatitra io. Inona ny tiany Elia tongavana? Ataovy mihitsy impossible tsy retany io. Zany re olona mitena lelan'Andriamanitra velona. Tondray koa ny sisiny ady kely, feno rano ny sisiny ady kely, sy vonjavatra mifafy. Vo vitsy zay ny anjanjany lanitra ele. Jehovah Andriamanitra miaino ahy noho ny amin'reto vahoaka manatrika ireto. Aoka ho fantatra izy ireo androany fa ianao ny Andriamanitra. Aoka ho fantany androany fa ianao ny Andriamanitra ka tsy misy hafa. Vavaka tsotra sady fohy, fa vo vita vavaka ely, iny misy polina beliala avy any amin'ny-danitra avy any, latsaka teo amin'ilay altara, teo amin'ilay valotrombola, may ilay fanatitra, ritra ny rano teo amin'ny ady kely. Wow! Tsisy resaka fa atao dia nikohaka ny olona dia niaiky fa Jehovah n'Andriamanitra. Jehovah izy no Andriamanitra. Jehovah izy no Andriamanitra. Afa baraka bala. Afa baraka hatramin'ny aba-panjaka. Satria aba-panjaka dia nitarika ny vahoaka ny Israely anompo amin'ny bala. Niaiky tongotra amatana ny aba manao hoe tena velona ny Andriamanitra ty lehilahy ty. Niondrika ny vahoaka tsy nirorosaina intsony. Androany aza mirorosaina tsony raha lasana bavy. Hoe tena mahavita mamahany ty olako ty ve Andriamanitra? Eny tompoko, mahay mamahany olanao Andriamanitra. Oh, mety teny ianao mahay mampandresy amin'ity adiko ty ve Andriamanitra? Eny tompoko, mahay mampandresy anao amin'io ady io Andriamanitra. Saty zany ve mila miaiky ianao androany, ary mila henon'Andriamanitra eo amin'ny vavanao no hoe Jehovah oh, ianao no Andriamanitra. Jehovah oh, ianao no Andriamanitra. Ataovy aleloia mafy zany. Dia nareo miteboka faharoa resahako. Inona ny zavatra misy? Vity zay fiekeny Job zay, ny fahalebiazan'Andriamanitra, dia ny bebaka izy. Bebaka ny amin'inony? Ny amin'ny teniteny foana teo am-bavany, ny amin'ny famaly valiany ny reto rahalahany reto. Rahalahy sy anabavy a,
Niteniteny foana venao na malivaly olona venao zay tsy tokony niteneninao akory, niteny zavatra tsy tokony nitenenina venao, niteny zavatra tsy voahevitra venao, aza manamelo teny beba androany tenena amin'ny tompo, mamidrafo amiko tompo, mamelany heloko nanota tamin'ny molotro aho, ny aiky sy mibebaka teo anatren'Andriamanitra izy, teo amin'ny vovoka sy lavelony. Rehefa anao rehefa mibebaka tena manana fanetretena. Zany ery lasana vavy afaka tsy miteny an'izany fa afaka miseho pasteur parfait ty ambony pilipitra ety a, zany ny pasteur parfait. Haleluya. Hotahina nenao nefa zay koa any ambadika any misy zavatra ihany tsy matateraka anay. Fotoana tafateny ihany, fotoana rehefa tena zavatra tena tsy zakanao, fotoana ndray tenkely any ianao vavanao tena tsarary mikosotra zany veraka zany vetemba izy sisisy fa tena tian'ny tompo raha lasana bavy zasenao io eo anoloan'ireo olona tsy tia atsika ireo, eo anoloan'ireo olona mpanakina sy mpitsaratsara, ataon'ny olona mihitsy ianao ndraindray ohatran'ireny volomborony ireny, fa aleo tsy mamaly am'izao sisy zao mianara tsy mamaly, mianara tsy mamaly ratsy ny ratsy na mamaly fanaratsiana amin'ny fanaratsiana. Alao manginy iny ianao manginy mararirary ihany eny fo tsisy an'izany hoe ianao efa sady hopain'ny olona dia mbola mime ihany dia memenao tsy possible marary kely aty faza mba mety tsara velatsia zany marary kely. Ozy le anabavy anankiray zay, za pasteur ozy izy fa manao zay faraheriko atao ampiasana, ataoko daoly hatramin'ny tsy andraikitra mba mahatoky ery le olona amin'ny andraikitra rehetra rehetra. Za pasteur mbola mitabatabainy ihany, valiko pasteur valiny lehibe ozy le anabavy ka tsy maintsy mivaliko mihitsy fa tsy mahalala ny tokony ataony, tsy hitako mihitsy ozy izy mantsy zay ilazako eo anatreny hoe zany efa manao zay tratriny heriko ato hatramin'ny andraikitra tsy tokony ataoko any ato ataoky tankina ozy izy ny lehibe any, tankina mihitsy pasteur nanaovako azy. Ozy amantsy an'le anabavy hoe eny misy taona hoa mety afaka manazava ihany ianao, fa tamin'ny indre mandeha iny pasteur mivazavazaiko mihitsy aloha, nanaparako ny tao apoko mihitsy. Maro amintsika ry evana manao zany, zany mihitsy tsy toetsainy sasany amintsika navokako aloha dia afaka am'izay okare marine ny ratsain'le olona ianao dia ianao koa zany andratra azy, fa velao izy andrandratra anao eo tsy maninona tsy maninona fa alao manginy, alao mba mianatra manginy. Zay lazaina amin'ny akaikinao na marary ary ndao mba hianatra angina hoe hitanao aza mivandravandra koa nefa hitanao sady mangina anao sady mivandravandra anao za tsy miteny fotsiny fa raha zany vadika eto fa alao mipitrapitra, alao izy anatsikafokafona zay tianyteneny eo tsy mainy nininy tsisy ilana azy sisy vao mainka mipitrapitra ary mety ianao mipitrapitra iny vao mainka jereny hoe pitrapitra ohatran'ireny omby reny na tsaiko nina hoteneniny eo na inona tsy maninona alao no mianatra mangeny. Zay neny ilana le herin'Andriamanitra avitanao manao zay tsy vita ny nofinao fa le hery ao anatinao no manao azy. Ataovy aleloia sa tsy zany ve? Raha nanota ianao beba ary am'izao sisy zao aza manao taitsony mianara mangeny. Io ry lasana-bavy mialatsiny fa mpivady ny tena matetika tratran'izany mpivady, satria mantsy inona mahatonga mpivady manao an'izay? Satria mpivady mifankahita tena mifankahita ny zava-drehetra fatany hatramin'ny azo jusqu'à zay da amin'ny fiainanao. Dia raha misy olona tena samy teny ianao mafy, eo ihany ny olona ny ivelany fa matetika le mpivady mihitsy ny tena samy teny. Fa ndao mba hianatra anginy sy vonina ihany manao maina, ndao mba hianatra anginy. Mety zao sasany hoe zay pasteur mbola tsy mba mifamaly zany zay mba andao moa hitatsika tatary io ane mitoy tatary io ane mitoy ary hitanareo iza mono niady tsisy niady zany ine tamin'ny mbola fiancé ary na efa voahitsaka le anankiray renao deliriny série manitsaka série
tsy renao hatramin'le maharary satria mbola tia loatra ianao mantsy ka tsy haiko na maina ny ravina ninanana rehefa elanyela ve dia manomboka mifakahita klema fa rakaraky ny ahitanao ny klema ny manodidina anao tiavo amin'iny fahalemena iny izy taovy alleloia zany inonareo ty tiany ty zao ny tenen'ny Jehovah tamin'reto namany Job reto mirehatra aminareo telo miralao izy mifatezerako fa tsy marina ohatra ny filazany Job ny filazanareo zany hoe reto namany Job reto koa ny teny zay tia ny teneniny namelively fotsiny dia nieritreritra fa ho afamainy tonga dia nirehitra tamin'ireo ny fatezerany Jehova ary reo maty reo raha tsy Job no mivavaka ho azy taovy alleloia zany amen ve zany alleloia teboka voalohany mila miaiky ianao fa Jehovah no Andriamanitra taovy amen zay teboka faharoa mila mibebaka ianao ny amiteniteny foana naloky ny vavanao teboka fafiry zany zao tsika teboka fatelo mila mamela ny eloko ny rahalahinao ianao na ny anabavinao na mivadinao misy olona vonina amela ny reninanao raha tsy azy reny ve tonga eto androany misy tsy manangana valolo fampitana kely pasteur fa mbola misy carte sur table aloha vao mamela alors nintsy aloha azavany resaka fa ia dia io ne pasteur vao mamela ny eo dia tena za ataony volomborony eto ataony tsinitsinina eto foana e tsy maninona zay anao tsinitsinina anao amin'ny olona ianao no amavanina fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao mana ny valeur anao ianao io ane zany e za dia ianao io manana ny valeur atsikitsika eo anatrehan'Andriamanitra ary amin'ny fotoantsika ataon'ny olona tsinitsinina Andriamanitra mitezitra hoe ahoana moa izy nataonao tsinitsinina nefa zany namorona an'io tsy namorona an'io raha tsy ilaiko io engane ka ho sary-piaro aminao Andriamanitra dia izy misy ny andray an-tanana ny mombanao ataovy alleloia zany hiditra tsehatra iaro any Job amin'izay ny Andriamanitra eo hoe satria nanomboka nahita ny fanetretenany Job ny fibaboany teo anatrehan'Andriamanitra raha lasa anabavy ary na maharary ary mianara ihany aloha mamela eloko ahoana ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahenina andininy 7:10 mamaraparana azy Matio toko fahenina andininy 7:10 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo kosa ny rainareo zay any an-danitra taovy alleloia zany fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo eny enonareo aty maso ny hafa manana ny fahotany fa ianao koa ne manana zay fampitolomanao e saty zany ve tsy keo ny re olona samy manana ny tsy fataterantsika ary na ny tonga lafatra indrindra sy ny mieritreritra ho tena tsy nanota ary tena feny famasinana ary ny famasinantsika ry havana tahaka ny lamba miosiny raha eo anatrehan'Andriamanitra raha marina ianao dia ny rahan Jesosy ny nanamarina anao ka nanadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra izy ny nanavitra anao maimaim-pony tamin'ny famonjena zay nataony tao Kalvary fa raha ny ezaka ataontsika no hamarina atsika tahaka ny lamba misy ny raha ny fahamarinantsika dikan'izany raha nanao ratsy taminao ny namanao dia mamela azy satria ianao mba maniry famelan-keloka avy amin'ny rainao zay avy any an-danitra ataovy amen na razonareo tsara le izy io baiboly fa raha tsy mamela ny eloko ny namanao ianao ny rainao koa tsy amela ny elokao zay maniry famelan-keloka rehetra avelao ny eloko ny hafa na ratsy ohatriny ahoana vitany taminao na ohatriny ahoana volanao nangalarina na ohatriny ahoana fanisorapotaka nataony taminao mamela foana ny elony ary na mbola hanoy ary izy avelao ihany ny elony ary impiry ny tokony hamelanao ny elony impito amin'ny fitopolo impito teneny namanao ohatra mivarina be mihitsy izy hoe tena firy ary zany impito amin'ny fitopolo impito zany tsy isy fetra ry ava zany a teneny ny arekinao mila mamely ianao impito amin'ny fitopolo impito zany hoe manoty izy androany mamely ianao fa tsisy an'izany hoe kiratsiny za ty zany dia amela ny eloko foana dianao zany dia anao zay tianao atao foana zany ianao za zany amela foana ie mamela foana na io mamanora iny zao ianao andeha hody rehefa avy eo eto zao ianao dia va sady hotsaotsa ny fonao mamela tompo dia iny re izy miandry anao eo ambaravarana mbola nirangitra anao fanoroany ray izy
dia avy aizy vavany amin'io mipôby mandeha daholo mipôzimbava rehetra sy mipôzina tanana rehetra dia avy aiza zao fa ny vaon'oloko dia anao amin'io zany tompo amboary reo foko mamela azy aho tompo dia mbola rangitiny any ianao alleluia dia fa manomboka miakatrakatra kely ndray ianao tompo ohatrany tsy rariny tsony fa valiko any vo dio izy ianao asiko versety farafaratsiny anyvoaka ianao ry satana sady mamaly any ianao eti-patezera anao tsy mamaly zany tsika io dia le olona le tena ampiasainy devolo mi le olo tsy le olona ny ratsy fa nidirany devolo io dia manomboka ny langaziny rehetrarehetra le mahasosotra anao daholo io le raha tsy mahasosotra lasana be izy motezitra am'zany fa misy olona sasany tena le matezitra anao mihitsy miprovoqueny raha nisy ninana mivarinao zakanao ihany ozy anao nda dia hinana la supéria velany dia saminy alina aty amiko misy voly fa le any amin'ny mararirary anao mihitsy ny kitia dia mbola sy tezitra amin'iny anao kitiany any le mararirary anao anankiray fa atoato efa hainao le fanaovana azy manao izy sy mamela ny elokao aho hoe manao izy mamela ny elokao mbola manao ihany izy tsy maninona fa avelako foana e ny afaran'io reraka manao ratsy anao eny anyty koa efa tsy io tsony ny velona fa efa jesosy ny velona ao anatiny io ka io na dakana ary io na hopahopaina ary tsy hamaly tsony io zay ny tandrosika makany amin'ny fataterahana zay namako manaova amen zay resalasa manaova amen eny ekena fa samy mbola tsisy tateraka na zana ianao sana pastera zany na sanabavy tsy pastera parfait zany araky ny teneniko teo za tsy tonga lafatra zany mbola misy taontsika amin'ny fampitolona kely ihany sy misy taona zany amina zavatra zakanao le izy fa my fotoana misy zavatra tsy zakanao dia ohatra ny tsy zaka rehetra dia avy eo ianao vao mangataka amto aoka ianao velona atao anatiko to nandray mbola mieritreritra ny maizy ah ihany jesosy dia zany mahatonga mamaly satria anao hitanao mahatonga antsika mamaly zany mana maizy ah ahoana vingavingainao oatra zany nahita fianarany am'izay praitam-po zany be diplôme andrindry halleloia ahoana vingavingainao zany tsy zany toko vingavingainao trany mba le tsy manana CPR iny toko vingavingaina inao ndraindray mieritreritra anao ngeza lehibe goava dia nefa ianao maivaniny sasany zao master oanina sy master to fahitako anao ty latsamy martozy izy mialavy miezaka mangina mbola rangitonao any hitanao rehefa sendran'iny ka tsy zaka ndana miditra efitrano ray dia ndana mivavaka ndana miatoraka amto tsy nahazo master to hoe jesosy raha tsy teo ianao tena marina tokoa ane zany satria raha tany aminao mbola vao tany am'le ambara tonga fototra ianao no tapaka lalany raha tao am'lohanao nahazo master to ianao sa tsy nahazo le doctorat ianao tsy nahazo le diplôme be tany aminao ianao dikan'izany nazahoanao an'io tsy avy aminao fa avy am' jesosy natafitanao tsy avy aminao fa avy am' jesosy napanakarenanao tsy avy aminao fa avy am' jesosy io anao mba capable amin'ny teny frantsay ny teny anglisy tsy avy aminao fa avy am' jesosy fa raha tratsy ny AVC anao tsisy teny anglisy vaniny zany ny riavana thank you tsy nandeha tokony ho izy tsy mety tsy misosy zany io noho izany tsy avy aminao ny fahasalamana tsy avy aminao ny diplôma tsy avy aminao ny zavatra re avy amin'Andriamanitra daholo io avako noho izany aleo manetry tena satria ny zavatra rehetra eo aminao avy amin'Andriamanitra fa tsy avy aminao zay resy lahatra manao amen dinona ny zavatra misy ozy izy Jehova mandanonareo aingana makany amin'ny job mitondranareo vatosomby lafito dia izy mo manao fanatitra ho anareo fanatim-panonerana fanatim-pisoronana ho anareo fa raha tsy izy no hivavaka ho anareo satria izy ny hitako fa marina ny filazany anany marina raha tsy zay vinokonareo ho fatinareo niala avy any le tsy namany joba le maivava be le samyleny job raha lahy job monsieur job
mba mivavaha reo anay fara zany ny jobany tsy namela elika maty reo sa tsy maty maty reo kambotokony zany nyvady aman-janakireo manano tena ny vadiny kambotony zanany fahavonanantiny izy joba efa avy mibebaka ny amin'ny teniteny foana nataony ozy izy joba manao hoe to ty nivady trombo lafito efa afaka ao anareo ary tamin'ny fony rehetra mihitsy ny vavahano any namany dia ao nozy izy ny baiboly ary Jehova ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy fafolo amin'le joba toko faharoamby efapolo ary Jehova napody ny fiadanany joba indray raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy androany dia ny anjaranao mivavaka ho an'le nanisy ratsy anao le sakaizanao nivadika taminao le vadinao mandevilevy anao reo olona narirary teny taminao reo mivavao an'ireo mba ho voavela ny elony dia Jehova apody ny fiadananao ho amin'ny fahombiazana tanteraka ataovy aleloia mafy fa jereo nitoy amin'ny tantara fa ny fiafarany joba tompoko tsara lavitra noho ny fiandohana izy eny tsy hoe mifarina teo fiainany fa ny tena marina dia zao ny fiainany taty aoriny tsara lavitra noho ny tany amin'ny fiandohana tsara ve ny fiandohanany fiainanao nandalo ady ianao zao nandalo olana ohatry ny nandalo fizantoetra mahamay eno ity fa iny le fiandohanao taloha iny tsy azoarina mitoy any tantaram-piainanao aty aoriny zenanao amena tsara lavitra ny fiafaranao noho ny fiandohanao ataovy amen Alleluia Alleluia le ondry amanosy ny latsahany afo tao anatin'ny raim-pimaso nomeny Jehova 4 sy ray alina izy le 7 fois 2 zany hoe raha ndeha ataoko ohatra zao zany ny amaroan'le ondry amanosy lasatry amin'ny trano vaovao ary feno iny anosy rehetrarehetra iny feno ny ondry amanosy ny joba wow ozy ngambo joba hoe Jehova raha tsy mivavaka ho an'ny rahalahy koa zany dia tsisy reto zany ry havana fiainana miaraka amin'ny tompo maro amintsika nefa no ny teny tompo za tsy hamaly fenao ny amaly an'iny namako iny Jesosy zangina fa inao ny iado atytsika mihitsy ny teny iny azonareo ny tiavantsika an'iny amin'izay Jehova mamely an'le olona ianao ato manao amen amen atompo halleloia fa votany amin'ny marary azy mihitsy midoboka tany atsy afa doboka tany tamin'ny morany ny hafarany halleloia ny ady ho an'ny mpanomponao enao tompo halleloia amen falerianao makaty amin'ny torafirerandre fanambojana azy tsy zany no izy za tena nisy olona nanisy ratsy naka ny volako vola maromaro fa rehefa eniko midoboka izy tsy nohony amiko za tsy nepanga olona za tsy nitsara olona za tsy napiditra ny raharahako tany amin'ny tribonaly za nankeny narary kely ihany ny foko satria vola tokony hafahako manao zavatra lasa ny tany tsy haiko na ho averiny na tsy doboka tany atsy afa izy dia niteny tamiko ny olona nahalala n'le vaovao voalohany courage nareo fa midoboka ny amponja amin'ny fahavalonareo fa za nahala elo Jesosy za ho ane tsy maniry ny tobohana ny amponja mamondrafo amin'ny dia afao izy ataovy aleloia za tsika koa ne amin'ny lafin-javatra sasa mbo tena mbo modely kely ihany raindray fa ny amin'le tsy zaka aloha namaly kely ihany fa manao ohatry joba amin'izay metoraka amin'ny tompo rehefa avy eo ataovy aleloia le raha meva 3 lasa 9 ataovy aleloia ao le fiaranao namidy vokatra amin'ny fizantoetra iny isolo avy roeny iny isolo avy roeny iny mety namidy ny trano nohony amin'ny olana isolo avy roeny reny ataovy aleloia zany vonina vienao ankatony tenin'Andriamanitra vonina vienao amela eloka na dia marary ary zany vonina vienao hivavaka ho an'ny hafa na dia marary ary zany amen na satsy amen avy eo niteraka folo mianadandra izy 7 latelo vavy zanany vavy ny tsara tarendrindra tamin'izany fotoana zany misy dauphine alleloia jemima ny voalohany kezy amin'ny faharoa kerainina ny fahatelo ataovy alleloia za dia nomeny ny dadany anjara lova mitovy amin'ny retsy lehilahy retsy ihany koa reto vavy reto joba amin'io mbola velona 7 taona tao arinana izay fizantoetra niatra tamin'izay dia mbola nahitany zafiny izy mbola nahitany zafiny doalina izy ela velona afapony ainy zay vao maty raha lasy anabavy ny olona mpamela eloko ny olona tsy mitahiry alaelo aman'olona ho ela velona izy ahitany zafikely ny zafiny doalina izy ataovy aleloia zany tsangana amin'izay fa tapitra ny toriteny
mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka etsika goavana be zay anasan'ny sekolo finoana ho antsika ponina taminarivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitoy ao anatin'ny fifoazam-panahy azadiny fa tena sitraka Andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace mongote les trois frères andray fanambojana azy no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny sivy maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery amin'ny 12 taona kosa dia miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany isy tenin'Andriamanitra anokatra amin'ny masom-panahinao alalanao ny lalana idirana ao amin'izany fahombiazana tanteraka izany mitoy hatrany ny vavaka matanjaka dia tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolony fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka dia samiary tonga daholo toko hitantsika amin'ireny fa lesona goavana no azo raisina ao anatin'ireny fampianarana ireny ampiaro ny ten'Andriamanitra aza enona fotsiny dia aza miteny hoe mahafinaritra kosa izany tena nakasika amin'ny fiainanay fa ampiaro inona no nataony Joba dia raiso lesona ho anao zany dia ampiaro mba ahitanao vokatra ty alakamisy ho avy zao ty fa 10 ny volana Desambra dia manana fampianarana mafonja dia tena mafonja izahay no raisinay avy amin'Andriamanitra ho zaraina aminao molaveriko ihany na dia avy niatrika ny fifadikan'ny batisa ary ianao ary miomana ao amin'ny batisa lehibe amin'ny alado avy zao dia za dia teny hoe raha mbola azonao atao niatrika nyity fotoana ao anatin'ny sekoly finoana ity misivy ora maraina dia efa anatin'ilay vavaka ambana fadikanina na tsy fadikanina ary ianao raha zay no ozy ianao manao hoe teny efa mafy Pasteur ny aretana an'le 3 andro 3 alina teo dia hoy hoe tsy maninana ho tonga amin'izao ary ianao dia hivavaka fa vavaka matanjaka mola volananao ho lehilahy sy vehivavy ara-panahy tena ara-panahy io fotoana io hiditra ao amina maturité spirituelle famatorana ara-panahy ina ihany koa tonga le amin'ny 12 taona dia ao anatin'ilay séminaire tsika hoe mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka raha mbola irinao zany hoe ahita fahombiazana tanteraka zany amin'ny fiainana tsy misy tahakany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana tsy misy tahakany hoe manao zay lazain'Andriamanitra ianao ao anatin' zany fitadiavana sy fikatsahana fahombiazana izany araka nefa nampitaiko teo tena lesona goavana arana porofo maromaro ny am'izay nataon'Andriamanitra no hozaraiko amintsika mianakavy hoy aho hoe fotoana tsy misy tahaka an'ity amin'ny alakamisy ho avy zao ity zay nomena anay ary nozaraina taminay dia hozarainay aminao maimaim-pona aza tao sakana ny anaram-piangonana aza tao sakana ny hoe ka zay ne Pasteur efa ela tsy mivavahana ka manahirana indray ny hiditra am-piangonana amin'izao vanim-potoana zao ndao hatramin'ny janvier ve ianao hatramin'ny volana janoary ianao mety tsy niditra am-piangonana tratrany confinement iny tsika nandritra ny enimbolana mahery mikatona ny fiangonana aty amin'ny volana Desambra ve ianao dia mbola hiala tsiny ihany hoe tena alolo Pasteur makamakaina fa tsy alolo tsy mandeha makany am-piangonana ararotiny fotoana farano amin'ny fomba faran'izay tsara sy fomba mahafinaritra amin'ny fiarana amin'Andriamanitra ny taonanao dia ity taona 24 ity misy hatrany vavaka matanjaka zay ho ataontsika aorinan'ny fampianarana dia tena zava-dehibe zany rehetrarehetra izany zay anasako antsika mianakavy farany tena farany ho anao zay nanaraka amin'ny fampianarana mahakasika ny resaka famafazana ao fanjakan'Andriamanitra fafoizana ina ihany koa sakrifisy soronao zetsika amin'ny teny gasy fanaty boady fanaty savoady sy ny maro isan-karazany fanaty mpanoherana raha toka tsy nanao ianao tamin'ny alakamisy lasa teo satria dia niditra tao anatin'izany izahay tao anatin'io fotoana sekoly finoana io dia hoy aho hoe afaka miomana ny amin'izany ianao ary raha ohatra hoe efa nanao ianao kanefa mbola te itoy ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra mpanohana
ny fitorina ny filazantsara mpiara-miasa mahatoky amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra de mbola azonao atao ho anay manokana de vany safidy amafy be ao nyfanjakan'andriamanitra na manana kely de te amafy be ao nyfanjakan'andriamanitra de ho ia hoe zava-dehibe zany zay nasanatsika tsy raray avy eny ary tompoko isaona be dehibe namana Stéphane isaona be dehibe namana Pierrot kirakira lafiny teknika atao naka ny sary tao ambadimbadika atao fesika amin'ny alalany vavaka de andao anao ny tenako misaotra indrindra tompo raha afaka nantanteraka n'ity fandarany ity izahay tena tsapanay fa niaraka taminay teto ianao ary nanome lesona nanome fampianarana hoentinay miatrika amin'ny fiainana mba ahafahanay mahita fahombiazana avy amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra Andriamanitra mba hirariko ary ivavahako ho an'izay rehetra nanaraka n'ity fandarany ity mba ho ao anatin'izy ireo anie ny fanahy ny fankatoavana ka zay rehetra reny de ho ampiariny amin'ny fiainana ho ankatoavany zany ary de igioka ny vokatra ny fankatoavana izy amin'izao famaraparanana ny taona izao manao rery ray voninahitra tononoko izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kerevy anjareta amen eny ary tovoko ny tompo hitanao manateona eona aminao zay ao anatin'ity fotoana ao anatin'ny sekoly finoana ity tain'Andriamanitra tompo mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka etsika goavana be zay anasan'ny sekoly finoana ho antsika ponina taninarivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitohy ao anatin'ny fifoazam-panahy azadino fa tena sitrak'Andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace Mongote les trois frères André fanambojanazy no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny 7 ora maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery amin'ny 12 roatandro kosa de miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany isy tenin'Andriamanitra anokatra ny masom-panahinao alalanao ny lalana idiranao amin'izany fahombiazana tanteraka izany mitohy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolony fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka de samiara tonga daholo tompoko Tanjiki
kalae